politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Traktera vaovao miisa 2020 miaraka amin'ireo kojakoja ilaina amin'ny fambolena no tonga ary noraisin'ny minisitra Ratoy Suzelin ara-pomba ofisialy ny faran'ny herinandro teo. Ezahana ho zaraina sy haparitaka manerana ny faritra eto Madagasikara ireo fitaovam-pambolena ireto raha ny fampitam-baovao ofisialy. Andao indray anao kajikajy tsotsotra hoe manodidina ny 507 miliara ariary eo ny 7,100 tapitrisa dolara natotona tamin'ny teleferika, ka raha atao hoe 10 miliara ariary ny vidin'ny traktera iray dia mahazo traktera miisa 520 zany ny vidin'ny teleferika. Tsara ny mampatsiahy fa 5,990 eo ny kominina manerana ny nosy, ka raha tsinjaraina isaky ny kominina zany dia mahazo 7 avy eo. Dia anjarany rehetra no misaintsaina hoe tena manome lanja ny fambolena sy ny famokarana ve ny fanjakana, tena mahay mifidy ny lahara-pahamehana ve? Nomena fiofanana nandritra ny herinandro ireo quartier mobile na quartier mobile ao amin'ny kominina Imeritsiatosika. Ny zandarmeria ao an-toerana moa no nanolotra izany ho azy ireo. Raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna ao an-toerana Parsoa Andriambolonarivo, misy 400 eo moa ireo quartier mobile ary natao hisehatra eny anivon'ireo fokontany isan'isany miisa 930 eo anivon'ity kominina ity. Nampahafantarina ny maraina teo tao an-tokotanin'ny lapan'ny tanàna ny andraikitr'izy ireo sy ny andraikitr'ireo antsoina hoe KST na komitin'ny ala sy ny tontolo iainana. Mahakasika ny isana tômôbilina manana kooperativa anankidimy zahay. Izay no mahatonga ny olana fahateren'ny Imeritsiatosika io. Tetsy ankilany dia nanazava mikasika ny olana fiantsoana piara na stationnement mahabe resaka ao an-toerana ankehitriny koa moa ny ben'ny tanàna. Ny tiana resana zany ao anatin'ilay izy raha tsy mandeha mihitsy no izy tsy hitany leso. Ny zavatra tsara fotsiny rehefa natao le izy ngetsy hoe ny findreny daholo fa ny famenoana atao anaty tanàna ihany. Fa le tômôbily lava any Antananarivo mihitsy zany dia le mitsofoka aty tanàna dia indraindray to dia sy mihainty ara-dimy na enina ndray manala, izay mampatonga ny fahatereny. Dia ny olan'ilay rakolage koa zao vaovao satria rehefa nafiatsaran'ny asany le fotoana filaminana dia ilay tômôbily vetivety kely dia feno dia mba niena le rakolage. Fa ilay mahatonga n'ilay olona somary tena azoko le izy ary micomprendre an'ilay izy hoe somary lavitra kely le ery dia le hiditra ety amin'ny tanàna dia miala eny zareo misy tratran'ny firiana cyclopousse dia izay ngamba no jerena kely vahaolana hoe le hoe tena hiverina eo amin'ilay fanalana olona taloha mety tsy ho tonga amin'izay fa mety misy vahaolana hafa angambany ahafahana mijery an'izay manalefaka an'izay.